Efa resaka an'izay fahasalamana izay ihany isika mbola manao ny asany araka ny tokony ho izy ny hôpitaly etsy amin'ny Mahitsy araka izao tatiko vaovao izao. Mitohy hatrany ny fandraisana marary sy ny fitsaboana azy ireo eto amin'ny hôpitaly Mahitsy. Saika ny tsara ny fitsaboana izay mora kokoa noho ny eo anivon'ny hôpitaly hafa sy ny fandraisana no mahasarika ireo marary anatina ity hôpitaly eto Mahitsy ity. Avy any Antananarivo zao zany namonjy nakaty. Inona ny antony hoe namonjenao prostate? Nakaty. Aty ihany zany no hoe misy an'izay fitsaboana prostate zay hoe sa? Tsy hoe tsy aty ihany fa rehefa mba hoe aty zany ohatran'ny hoe vatanana mihitsy. Le amin'ilay fitsaboana sinoa hoe nahasarika anao nakaty amin'ilay izy sa hoe ahoana? Satria raha pasika zany zao aloha akaiky anao zao asera. Arakaraky ny hoe aloha dia hoe mba le sarany zany mba hoe azo kokoa. Tsy manahirana ve zany hoe ny apasika mipetraka makaty tsy vao mandany be sa hoe zany metaty mihitsy. Zany mandefatrano. Dia ohatrina zao mihofatrano aty zany. Eo misy 2 arivo misy dia mandady 3 arivo misy arivo. Dia izy ny hoe anofana an'ilay trano le mpiambina anao olona ety ivelany ka. Dia le mpiambina no mipetraka any sa le mpiambina anao mipetraka any? Fa ny eto amin'ny hôpitaly ianao tsy mandofa trano tsy mandofa. Ary ny fanafody iza mandray andraikitra ny fanafody ianao ihany fanafody mividy mividy dia ohatriny ahoana ny saran'izay fanafody zay ety tsy dia marara zay tena vidy fa misy eo ihany zay ngamba tsy dia azoko toy no hoe laza azy fa dia dia inona ny fitsaboana rano fitsaboana sinosa ny fitsaboana ny kasika fitsaboana amin'ny malagasy. Na dia efa somary ratsiratsy aza ny foto-drafitrasa eto amin'ny ity hôpitaly ity dia mbola mitohy ny fitsaboana marary eto an-toerana na dia betsaka aza ny feo mandeha tato ato. Zany dia miasa ny hôpitaly Mahitsy na ny ekipe médicale chinoise na ny mpitsabo malagasy dia miasa feno hatramin'izay ka hatramin'izao hatramin'isy indrendresaka be reny. Mo manarakarak' zany efa nisy ny tompona andraikitry ny ministère ny fahasalamana tonga dia ity nampitony ny mpiasa zany ny amin'ny fisian'ny resaka be ny amin'ny hoe mety hoe fikatonana na tsy fikatonany ny tompon-pitsaboana iny tsy anjarana iny fa anjaran'ny zareo tompona andraikitra any ambony no manapaka an'izay na mampiatona zay fanapaha-kevitra zay. Ny fitaovana hatramin'izay zay mbola ampiasana eto ny servisy eo amin'ny fandidiana mandeha, servisy aty amin'ny fitsaboana kapobeny mandeha, ny servisy any amin'ny ORL mandeha, ny stomato mandeha, ny areo maternité mandeha daholo hatreto aloha zany. Ny olona no mizara fa ny fitsaboana mitovy ihany amin'ny ankapobeny fa zareo soroa na atao hoe fitsaboana amin'ny ankapobeny na ny fandidiana dia izy koa manana ny teknikany manokana koa izy. Afaka 2 volana moa no heverina hitokanana ilay hôpitaly vaovao ety Alakamisy Anosiala izay vokatry ny fiarahamonina ihany koa. Isy ny mpitsabo malagasy omena fiofanana izay hiasa eto amin'ity hôpitaly vaovao ity anampy ireo sinoa toerana izay misy ny fitaovana samihafa hitsaboana ny marary. Raha ny hevitry ny praiministra izay ministry ny fahasalamam-bahoaka ihany koa moa dia ananganana fobe-piofanana amin'ny fitsaboana nentim-paharazana sinoa na centre de formation en médecine chinoise traditionnelle ny eto Mahitsy izay efa somary ratsiratsy ny foto-drafitrasa amin'izao fotoana izao ary isy ihany koa araka izany ny asa fanatsarana tokony atao